Miarabantsika daholo. Misy zavatra ataoko anareo produit aloe vera izy ity. Be dia be mihitsy an. Be dia be mihitsy ilay izy fa roa ihany aloha no eto am-pelatanako eto dia roa no asehoko. Dia misy koa ny fanasana fanadiovana tarehy miaraka amin'ny rehetra produit. Dia izany hoe efa nanao efa misy vidéo koa nasehoko fomba fampiasana azy. Dia misy koa ny parfum ho antsika izay tia parfum. Eto izany ohatra ny hoe karazana échantillon fa be dia be ilay izy an. Dia atoroako nareo hoe dia ito ny crème amin'ilay fampiasana an'ilay produit amin'ny tarehy. Voalohany indrindra sasana ny tarehy. Dia faharoa raisina ilay borosy. Fafana sasana ny tarehy dia atopitopika eo kely ny serviette fafana. Dia maka ilay borosy somary lemana kely ilay borosy mba tsy maina. Dia maka ilay crème anasana an'ilay tarehy. Dia atao eo ambony borosy dia rehefa avy eo efa izy ilay crème dia manendy. Iny no ahosotra amin'ny tarehy. Miaritra aty na amin'ny tenda na amin'ina afaka ataonareo daholo. Dia ataonao manodidina ohatr'izay. Efa misy vidéo tsigny eo ambany eo dia mipika kely ohatr'izay dia mivadika amin'ny toeran-kafa indray. Fa mbola misy hoe fanontaniana nareo satria ny tarehiko tsy efa avy sasako fa manao fotsiny amin'ny manaraka mbola asiko vidéo misimisy. Afaka ataonareo eny amin'ny tratra eny ohatra hoe misy tasitasy ireny ianareo dia afaka ataonao. Dia vita izay dia vonoinareo tsindriana mafimafy dia maty. Vita izay dia esorina ity sarony ity dia kobanina dia apetraka dia averina amin'ny laony. Dia vita izay dia kobanina ny tarehinareo. Kobanina vita izay dia kobanina ny tarehy dia kobanina dia vita izay dia vita dia fafana. Io tsinona ny tarehiko avy nanisana izy io hitanareo taratra be. Mbola tsisy ninina nefa io tena mandimandina be ilay tarehy amin'io. Misy koa ny ciptadon izay tena manabotsika nify. Misy koa ny déodorant, misy ny vakivaky tongotra. Dia ho amin'ny fampiasana ilay izy ilay fanoborosy teo dia afaka mampiasa crème nareo izay fampiasanareo andavanandro. Ny anahy tsy na izao crème ity no fampiasaiko dia asiako crème amin'ilay fampiasa andavanandro. Mampalamalama no manala tasy ihany koa. Dia be dia be ilay produit ao anatin'ny site. Dia ampiako anareo ny site dia afaka jerenareo amin'io site eo ambany eo. Fa izao kosa nefa ho antsika malagasy aty ivelany Eropa ihany aloha hatreto no afaka manao livraison n'aiza n'aiza misy anao. Dia afaka manao livraison dia afaka manoratra amiko nareo dia ameko an'ilay izy. Dia nefa izao koa afaka miara-miasa koa tsika. Ohatra hoe ianao te hiara-hiasa miaraka amiko afaka mba te handray surtout amin'izao confinement izao
Dia ohatra hoe te hiara-hiasa ianao, te mba te handray karama ianao ohatra ny isaka faran'ny volana, afaka miara-miasa tsara tsika. Dia izay dia aza adino. Misy fanontaniana arô dia apetrao ambany eo. Hitanareo ve? Malandilandina ny tarehy. Izay, aza adino ny fotoana. Izay, masy tonta dia aza adino ny masy ka andreo amin'ny vokany n'aiza n'aiza misy antsika. Fa ho anareo Madagasikara na aiza dia afaka mety hoe any aoriana any mety hoe afaka misy mandefa na misy olona mandefa any mandeha any Madagasikara ohatra ny any dia mety hoe afaka alefanay any ilay produit mety hoe somary lafolafo kely mandefa anazy. Izay fa mahazo toa daholo. Very.